La 4G By Telma vous présente Ny Vaovao. Tonga avy mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Mitondra fanazavana manoloana ireo tranga miisa 17 ny volana May lasa teo ny Institut Pasteur de Madagascar androany ary nilaza fa tomombana avokoa ny fitiliana izay natao rehetra. No mafisana izy ireo tamin'izany fanomariana inefatra tamin'ny alalan'ny fomba telo samihafa ireo tranga ireo. Antombo valo indray ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa avy ao amin'ivon'ny CCO Covid-19 eny Vato. Antomasina avokoa ireo tranga ireo, mitombo efatra ihany koa ireo sitrana somatsara. Ny farana tanteraka androany ny listim-pividianana ho an'ny taona 2024 araka ny fampitambavao izay navoaka ny CENI. Mahery ny 10 hetsy ny isan'ny mpifidy vaovao nampidirina ho amin'ny taona 2024 io. Ahina olona mitamingana ny 570 ny varika eto Madagasikara vokatry ny fahasimban'ny toeram-ponenana izy ireo. Varika izay isan'ny biby mampiavaka ny Madagasikara ary misintona mpizahatany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanome baiko androana ny solotenan'ny OMS ao amin'ny farafatarany androany ny ao Burundi. I Burundi izay milaza fa tsy afa-po amin'ny fandraisana tanana izay ataon'ny OMS manoloana ny coronavirus. Ny andidinindreo avetra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka minasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nitondra fanazavana manoloana ireo tranga miisa 17 ny fahaenina ny volana May lasa teo ny Institut Pasteur de Madagascar androany ary nilaza fa tomombana avokoa ny fitiliana natao rehetra manoloana ny Covid-19 ka itao andriatsika. Taorian'ny fahitana fa niavaka ny andro ny fahaenina ny volana May lasa teo, nahitana ireo tranga misy 12 ny tapany maraina ary 13 ny tapany hariva, nilaza ny eo anivon'ny Institut Pasteur fa efa natao ny fanamarinana ny fitiliana in-efatra miatoana ary tamin'ny fomba telo samihafa ireo tranga miisa 12. L'IPM a bien signalé cette singularité. Nampahafantatra io tranga miavaka io ny IPM satria tamin'izany fotoana isika nanambara tranga miisa 5, 9, 10 na mihoatra kelin'izay isan'andro. Nolazaina ihany koa fa ireo ekipan'ny virolojia atao aminay izay hitanareo eto ny sasany dia namerina in-efatra ny fitiliana, in-efatra araka ny teknika telo samihafa. Izahay no an'ny laboratoara tokana eto Madagasikara manana izany teknika na PCR telo samihafa ny Covid-19 izany ho an'ny tranga 13 voalohany. Ny ampitson'iny izany hoe ny fahafitony volana May, ny roso avy hatrany tamin'ny fanadihadiana anatiny ihany koa ny eo anivon'ny Institut Pasteur mialohan'ny iaonina tamin'ireo tompona andraiki-panjakana. Cette investigation menée par les équipes de l'Institut Pasteur n'a démontré Io fanadihadiana nataon'ny ekipan'ny Institut Pasteur io dia naneho fa tomombana avokoa ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur de Madagascar ary nanamafy fa ireo olona nandray antanana échantillon dia manana traikefa. Olona tsara ofana, afaka manao tsara ny asany ary manana traikefa momba an'izany. Tsy ireo tanora kely vao mivoaka ny sekoly ka omena asa anao PCR. Ce n'est pas le petit jeune qui sort de l'école et que l'on met à la paillasse pour réaliser les PCR. Hatreto, mifamahofao ny resaka manodidina ity tranga ity hoy izy ireo ary tsy fantatra marina ny tiana atongavana. Comme vous avez pu l'entendre, de notre côté, on ne sait pas clairement, on peut dire que tout n'est pas élucidé. Araka ny efa henonareo, ny avy aty aminay dia tsy mahafantatra mazava tsara, izany hoe tsy nambarany rehetra. Tsy fantatro izay andraisan'ny tompona andraiki-panjakana ankoatr'izay. Araka ny efa nolazaiko fa nanokatra varavarana ho an'ireo manam-pahaizana roa avy amin'izy ireo izahay. Anokatra ny laboratoaranay izahay raha ilaina izany. Mila mangarahara ny siansa. Tsy fantatray nandritra ny fivoriana ny sabotsy maraina atao amin'ny ministera. Ary rehefa nahitany praiminisitra izay nilaza fa nanao fanadihadiana ihany koa, izay dia tsy nandefasana izany antota taratasy izany. Araka izany, tonga eto isika. Tsy hanananay ny lisitra mazava izany tranga izany, taiza izany, tsy manana vahaolana izany izahay ankehitriny. Sur ce sujet
sujet d'éventuelle contamination, où est-ce qu'elle est née. Nous n'avons pas actuellement la solution. Mihoatra ny 5 hatreto ny fitilinana nataon'ny Institut Pasteur ary isan'ny firenena nahazo mialoha ireo fitaovana ahafahana miady amin'ny Covid-19 i Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Nitombo valo indray ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa vao amin'ny vony CCO Covid-19 eny Ivato. Any Tomasina avokoa ireo tranga ireo. Nitombo 4 ihany koa ny olana sitrana Somatsara ny alarany Evson. Tamin'ireo fitiliana miisa 1.7 natao ny 14 Mei 2024, 1.7 natao teto Antananarivo ary ny 20 natao tany Toamasina. Nitombo valo indray ireo tranga vaovao raha ny antotanisa nambaran'ny profesora Vololtina Anta, mpitondrateny ny Centre de Commandement Opérationnel eny Ivato ny atoandro teo. Tany Toamasina avokoa ireo tranga vaovao ireo. Miisa 4 ihany koa ireo olona sitrana ka tafiditra tamin'izany ilay zaza 9 volana tany Toamasina. Ry mafaly no mizara amintsika, falitsika aloha misaotra an'Andriamanitra hoe misy sitrana 4 fa tafiditra amin'ireo 4 ireo zany ilay zaza 9 volana tany Toamasina. Toy izao ny mombamomba an'ireo olona anankivaly voalohany valy vaovao izay tany Toamasina avokoa moa zany averina ihany izy teo. Tsara ny manamarika zany fa raha ohatra ka valo ny atao hoe fakana singa sy fitilinana atao ny tiliana ireo singa 20 misy 20 ireo dia valo nahitana tsimikaretina dia amin'ny 700 isan-jato eo zany ny tany fiabon'ilay fitiliana zany hoe 40% ny le taux de positivité mbola mijanona ao ambonimbony foana ihany zany ny isan'ireo olona voatily vaovao mitondra ity tsimikaretina ity. 7.9 hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina coronavirus ny isan'ny tranga voamarina eto Madagasikara. Niakatra 12% araka izany ireo olona sitrana ary 9.20% ireo olona manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ny farana tanteraka androany Elisy-pividianana ho an'ny taona 2022 araka ny fampitam-baovao izay navoaka ny CENI maheriny 10 hetsy nisan'ny mpifidy vaovao nampidirina tao anatin'ny ity taona 2022 ity. Miantarandriana. Ny roso tamin'ny famaranana tanteraka ny Elisy-pividianana ho an'ny taona 2022 ny vao miaram-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana CENI androany. Tahaka izao ny fiovana raha oharina ny teo aloha. Miisa 7.704 hetsy ny isan'ny mpifidy vaovao nampidirina, 7.003 hetsy ny isan'ny mpifidy noesorina. Ho an'ny Elisy-pividianana taona 2022 araka izany, mitotaly 7.307 hetsy sy 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy. Ny tombo 10.909 no ny isan'ny mpifidy tao anatin'ny Elisy-pividianana izay nifaranana ny 15 Mei 2022 io araka izao antotanisa izao. Toy ny fanao isan-taona amin'ny fanavaozana ny Elisy-pividianana, totosaina ny fampidirana ny anaran'ireo vao nahazo karapanondrom-pirenena, ireo izay tsy voasoratra tao anaty lisitra ary ireo izay vao nafindra monina. Nisy ihany koa ny famafana ny anaran'ireo olom-pirenena izay maty sy ireo izay voaheliky ny lalàna ka very hividy. Ankoatra izay dia nahitsy ihany koa ny antotan-kevitra mikasika ireo mpifidy nahitana fahadisoana ny mombamomba azy ireo atao anatin'ny Elisy-pividianana izay nifaranana ny 15 Mei 2022 lasa iny. Noho ny famiana ara-pahasalamana, tsy nisy ny fidinana ifotony, natao taky ny mahazatra saingy nisy ny fandrindrana ankabeny ny asa tanterain'ireo vaomera isaky ny distrika. Tsy aivina, ny totaly 7.507 hetsy 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy tao anatin'ny Elisy-pividianana nifaranana tamin'ny 15 Mei 2022. Ady iraisan'izao tontolo izao no aretina Covid-19 raha nambaran'ny KMF Knoe ka ilaina ny firaisan-kina amin'izany. Ilaina ny malagasy ny firaisan-kina entina miady amin'izany ary ilaina ihany koa ny fanamafisana ny lamina izay efa napetraka. Michel Arnardo. Manoloana ny toedrarà misy eto amin'ny firenena naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena.
Teboka maromaro no natsidiny nandritra izany, isan'izany ny mikasika ny famoahana ny fanjakana frantsay, ny didim-panjakana fametrahana ho valan-javaboary, ny archipel des glorieuses. Ilaina hoy ny KMF Knoe ny firaisan-kinan'ny malagasy rehetra ary ny fanohanana ny hevitry ny filohan'ny repoblika nandritra ny valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety frantsay ny fiandohan'ny herinandro teo. Voaresaka tao anatin'ny fampitam-baovao ihany koa ny mikasika ny fepetra raisy ny fitondrana amin'ny fifehezana ny fiparian'ny valanaretina COVID-19. Nilaza ny KMF Knoe fa matoa tsy mitsaha mitombo isan'ireo olona voalaza fa mitondra ny COVID-19, misy ny tsy firindrany ny lamina napetraka. Ilaina ho izy ireo ny fametrahana fepetra entitra sy ny fanaraha-maso izany. Fepetra sy fanaraha-maso izay tokony fanindry an-dalana amin'ny fanamaivana ny olana ara-sosialy ny mponina fa indrindra ny olana ara-toekarena. Ady raisina ny aretina COVID-19 fa nanambara ny KMF Knoe ary ilaina ny firaisan-kina ny malagasy rehetra. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena mitohy hatrany ny fametrahana lamina amin'ny fandraisana ireo mpisotro ronono ny fisotro donon'izy ireo. Ho amin'ity volana Mey ity manomboka amin'ny alatsinainy fa 18 ny volana Mey izao ny fanombohany izany. Michel Arararjo. Manomboka ny alatsinainy 18 Mey izao no manomboka ny fizarana ny fisotron-dronono amin'ireo faritra telo voakasiky ny fihibohana, ny faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary ny faritra Atsinanana ho amin'ity volana Mey ity. Ho an'ireo mandray izany ao amin'ny PGA sy ny RGA Antaninarenina, ny Teminy FOP 67 hectares, TMA Tsimbazaza, perception principale rehetra eto Antananarivo, plan Anosy, perception principale Ambohidratrimo sy ireo trésorerie générale ao Toamasina sy Fianarantsoa. Ho an'ny laharana pension miafara amin'ny 8, 2, 2, 3, 4. Ny alatsinainy 18 Mey 2024 izao ny daty andraisana ny pension. Ny laharana pension miafara amin'ny 5, 4, 7, 8. Raisina ny talata 18 Mey 2024. Ny laharana pension miafara amin'ny 6, A, B, C. Raisina ny alarobia 20 Mey 2024. Ho an'ireo mandray ny fisotron-dronono tao amin'ny PGA Isoraka ny volana Aprily lasa teo kosa dia miverina mandray izany ao amin'ny RGA Antaninarenina amin'ny ity volana Mey ity. Ary farany ho an'ireo nandray vola teny amin'ny perception principale Tsimondrano dia niova ao amin'ny plan Anosy izany manomboka ny 18 Mey hatramin'ny 12 Mey ary Tsaralalàna ny 15 Mey. Tsy misy fiovana fa tahaka ny mahazatra ihany ho an'ireo jovoalaza tamin'ireo toerana voatonona teo aloha ireo. Tsy mahafantatra ny andraikiny manoloana ny ady amin'ny COVID-19 ny ankamaroan'ny solombavambahoaka. Misy amin'izy ireo fony matsiaro ho tsy manana andraikitra mazava raha oharina amin'ny solon-tena-mpanjakana isa tokony eny fotony eny. Yves Richard. Ankoatra ny CLD, isan'ny teraka adivitra nandritra ny feonan'ny solombavambahoaka sy ny praiminisitra lehibe ny governemanta omaly amin'ny fanazavana ny andraikitry ny solombavambahoaka amin'ny ady amin'ny COVID-19. Misy amin'ireo solombavambahoaka no mahatsiaro ho tsy manana andraikitra mazava raha oharina amin'ny solon-tena-mpanjakana isan'ny tokony eny fotony. Ivesagna tao zany dia hoe fampandraisana anjava le député amin'ny tiady amin'ny coronavirus ity. Zay député tena mahatsapa fa tsy tafiditra kapovoany tsara fa lasa ny préfet na ny gouverneur ny tena mijouer rôle. Nefa zay tena mifampikasika amin'ny vahoaka. Ka nangatany fagnazavana tamin'ny premier ministre zany tamin'ny fikatonan-trano tao na tamin'ny huis clos mba andraisany anjara mivantana ifotony mihitsy amin'ity ady amin'ny coronavirus satria fa valim-pirenena izy ity amin'izany. Isan'ny manana andraikitra goavana manoloana ny fisorohana sy ny fifehezana ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena vokatry ny COVID-19 ankilan'ny mpikambany Antenimera Rotonta. Laza ny filohan'ny Antenimera ndoha olona nandritra ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana fa tokony hitodika misimisy kokoa amin'ny fomba ahafahana manarina ny toekarena isika ary tokony atao raharam-pamena ny ady amin'ny COVID-19. Namafisy ny filohan'ny Antenimera-pirenena ihany koa ankilany fa andraikitra izy ireo ny manara-maso ny fomba hoentina miatrika ny amena ara-pahasalamana. Tsy tokony andrasana tampony arak'izany ny asa fanompona ny vahoaka sy ny firenena hoy ny solombavambahoaka sasany
indrindra anatin'izao ady mafy filalovan'ny firenena izao. Efa nidiny hevitra misy ty tao anatin'ny séance plénière ny mahakasika ny solombavam-boaka izay tsy miasa amin'izao aretina mandozy zao fa dia hoe mitady tambiny amin'izany asa atao zay vao hanao an'ilay asa. Dia zay nahatonga ny fifampiresahana sy maharejakezana tao amin'ny CCI satria aminay ao anatin'izao amehan'izao dia tena asa nampahadraiketa vahoaka zany dia tsy maintsy tanterahana. Tsy miandry tambiny, tsy miandry inona fa vonjaina ny atao miasa daholo. Samy manana ny fomba fijeriny araka ny tanjony sy ny kajiny araka izany ny solom-bavam-bahoaka anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Isan'ny tokony ho lara-pamena kilan'ny fijerena ny tombontsoa iombona ny firenena, indrindra ny vahoaka izay nanome ny fahefana feno ho azy ireo. Nahatratra 2.700 tokony hiditra amin'ny sampana raha ny fampidiran-ketra ho amin'ity taonina ity no efa tafiditra araka ny antotanisa avy amin'ny Direction Générale des Impôts tamin'ity androany ity. Fepetra maro no apetraka anatsarana ny fampidiran-ketra. Miantana Andrianaevo. Ny hatambatra raha ohatra moa ka ny nolazain'ny filoham-pirenena fa amin'ny 15 Mey 2024 zao ny feim-potoana farany andoavana an'izay hetratambatra izay dia mbola mitohy ao anatiny hameana ara-pahasalamana tsika, mbola ao anatin'ny fiboahana ihany koa ka noho izay dia nomena fotoana malalaka indray zany ny mpandohetra rehetrarehetra ka any amin'ny 15 Jona 2024 zany ny fotoana farany ahafahana manatanteraka an'izay fandoavana ny hetratambatra izay. Araka izany toy ny fepetra raisina mikasika ny fandoavan-ketra mandritra izao famiana ara-pahasalamana izao. Etsy ankilany raha toa ka nahitana fianana noho ny taona lasa hatreto ny tany fampidiran-ketra ho any 4 volana voalohan'ny taona 2024. Mbola azo hatsaraina izany raha ny fanazavana. Hatreto alohany dia mbola miezaka izahay mba hampiditra ny hetra izay mifanaraka amin'ny taremarika voalohany izay navoaka tany amin'ny volavola andalana makasika ny tetibola taona 2024. Na dia nisy ny krizy zany dia isaorana ny mpandohetra. Mendrika fisaorana ny mpandohetra malagasy satria raha ohatra ka ny taremarika eo am-pelatananay amin'ny fampidiran-ketra nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny volana avrily farany teo, farany volana avrily farany teo zany dia mananika ny 2.7 isan-jato ny hetra zay tokony ampidirina no vitanay. Izany hoe zany tsy dia hoe ratsy be mihitsy zany ny fandoavan-ketra na dia nisy araiky. Raha iverenana ny antotanisa navoaka ny Banky Foiben'ny Madagasikara ny herinandro lasa teo mikasika ny tany fampidiran-ketra. Ny ena isa 2.5 noho ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 ny tany fampidiran-ketra na ny taux de pression fiscale teto amintsika ho an'ny 3 volana voalohan'ny taona 2024. Izany hoe raha toa ka 10% ny tany fampidiran-ketra hatramin'ny martsa 2024, vinavinaina moa ny ena hatrany amin'ny 8.500 tany izany hatramin'ny faran'ny volana martsa lasa teo. Ny tale général ny etra Andriamatoa Germain ihany koa novahiny ny fandarana Journal de l'économie ny alahady ho avy zao amin'ny valora sy 17 minitra iresaka mahakasika ny fandoavan-ketra ny orinasa amin'izao famiana ara-pahasalamana izao. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray hanomboka hanondrana arovava makany ivelany Madagasikara. Orinasa afakaba manodidina ny 10 no efa mangataka ny fahazahon-dalana amin'ny izay ka firenena 5 hatreto no andray ny vokatra. Yves Richard. Ankoatry ny tambavy sy VOA izay fanzaraina tamin'ny firenena maro indrindra ny aty Afrika, hanomboka hanondrana arotava makany ivelany ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Orinasa afakaba mpanodina lamba sy ny maro hafa manodidina ny 10 hatreto no efa nangataka ny fahazon-dalana hanondran'izany ka firenena 5 no andray ny vokatra avy eto amintsika. Hatreto aloha zany dia eo amin'ny 10 ny orinasa efa nangataka izay fanondranana izay. Dia ny firenena aloha zany raha ny fahafantaranay azy dia eo amin'ny 5 eo zany ny firenena ny fantatray dia efa hoe andray azy. Misy moa zany ny nosy manodidina dia misy ihany koa any Afrika, any Eropa. Dia misy mangataka koa zany andefa any États-Unis amin'izao fotoana izao.
dia ny entreprise franche textile moa zany ny tena betsaka manao an'izy io. Misy ihany koa entreprise de droit commun textile vitsivitsy izay mandray anjara ihany koa amin'izay fanondranana izay. Isan'ny sedra olana vokatry ny fisiany valinaretina COVID-19 ny orinasa Fakaba. Maro ny katona ary betsaka ihany koa ny nampiaton'ny mpiasany nandritra ny fotoana tsy voafaritra. Vokatra efa tapahany famokarana sy ny komandy izay. Anampireo orinasa Fakaba amin'ny fampiodonana ny orinasa sy ny fitazonana ny mpiasa araka izany ny fanondranana ny arotava makany velany. Araka ny fantatrantsika moa zany dia betsaka ny komandy izay very tamin'ireo entreprise textile antsika ireo nandritra ny olana ara-pahasalamana izay hatrehan'izao tontolo izao io. Dia misy anefa ny amin'izao fotoana izao filana avy any ivelany mikasika an'io takom-bava io ka navela zany ireo entreprise ireo mba hanao an'io mba hahafahany mitazona ny aktiviteny sy mba mitazona ihany koa ny asa ho an'ireo mpiasa malagasy izay miasa ho aminy. Hitovy amin'ireo arotava no zaraina ho an'ny vahoaka ho fisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Teto amintsika ihany no alefa ny velany raha ny fanazabana. Miankina amin'ny orinasa tsirairay sy ny fifanarahany amin'ireo firenena mpanafatra ankilany. Ny sarany amarotana ny arotava araka ny loharanom-baovao. Mitoy ny fanampiana ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana ao anatin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Misy ihany koa ny rindran-damina vaovao napetraka amin'ny fizarana ny tosika fameno. Iona saina. Mitoy hatrany ny fizarana ny tosika fameno avy amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-mombonantoka. Ho fanajana ny fipetra ara-pahasalamana teto Antananarivo, nisy ny lamina napetraka toy ny fizarana ho zao na maromaro. Ny firaisana voalohany apahana sy ny firaisana faefatra dia ny PAM, ary ny firaisana faharoa, fahadimy ary fahatelo apahany koa zany sy ny sasatsasany amin'ny 4e arrondissement reo zany no ataontsika hoe zone FID. Amin'ny fakana ireo fanampiana, misy ihany koa ny fampianarana fitantanam-bola omena ireo izay misitraka izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay, nanolotra fanampiana ho an'ny fiadiny tanàna Antananarivo ireo mpiara-mombonantoka aminy ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana izay raisin'ny komuna Antanana. Isany nanolotra izany ny Ronde Banque Développement sy ny BGFI Banque. Atomboka androany ny fanaovana forage amin'ny toerana misy zafo ho an'ny tsy manan-kialofany dia nanolotra donko zareo raha na iny misy tsy manan-kialofany moa zany tezaina aty dia nanolotra an'ireto vary sy menaka dia sakafo samihafa. Ny BGFI Banque Madagascar zany dia faly manolotra an'ireto fanomezana reto amin'ny fandraisana anjara amin'izao vanim-potoana fiadina amin'ny COVID-19 zao. Ity zany vao savaranona andany fa mbola naraka koa mbola izy koa manaraka. Ho tantanina amin'ny fomba mangarary ireo fanampiana rehetra voaray ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadiny tanàna Antananarivo renivohitra. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ny atatsika mahakasika ny tsenany atody sy lafarinina amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mahakasika ny asandahalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Rehefa avy eo ary. Nouveau, avec Mour International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrière TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. Soye, mahay mandeha ny zanak'i Sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano.
Oops, mbola misy adininao no nisafidy ny kosy tsara ho azy. Ny kosy tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kosy mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kosy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kosy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny kosy moly fixe. Ahitra maitso, tany manan-karena, fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokolet mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokolet, ny tsiro tena izy. Velona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ahina olona tamingana ny 5.70 isan-jato ny varika eto Madagasikara vokatry ny fahasemban'ny toeram-poninan'izy ireo. Ny varika izay isan'ny biby izay mampiavaka ny Madagasikara ary misintona mpizahan-tany. Hiona saina. Manana karazana varika na gidro misy 270 i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha 720 izany 50 taona lasa izay. Vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana, simba ny toeram-ponenan'ireo varika, antony alany tamingana ireo karazana 570 ireo. Ankehitriny 570 isan-jaton'ireo gidro mbola misy tandondondoza avokoa raha nambaran'ny filohan'ny GERP na ny groupe et recherche sur les primates de Madagascar, isany amin'izany ny babakoto. Ohatra raisiko amin'izany ny babakoto. Izy io dia tafiditra anatin'ilay critiquement en danger satria potika ny ala fonenany. Ary misy mihaza izy io kanefa dia ajain'ny olona ihany koa amin'ny foko betsy misaraka iny fa na izany azy noho ny fampitehan'ny tontolo misy azy dia atahorana ho lany tamingana. Matoa izy tafiditra anatin'ilay sokajy efa ho lany tamingana, ny dikan'izany efa eritreretina fa latsaky ny arivo any ireo lehibe mbola afaka miteraka. Ny dikan'izany dia ao anatin'ny 30 taona raha zao fiazakazaka ny fampitehan'ny ala zao, satria tsisy ala intsony Madagasikara raha izao fahazakazahany fampitena zao dia tsisy tsony tokoa io biby io. Ty karazana ala rehetra eto Madagasikara ty raha vao misy ala dia misy lemurien zay. Saingy andalam-panjavonana izy ireo ankehitriny. Mampiavaka ny babakoto amin'ireo gidro rehetra ny fananany rambofoy ary isan'ireo gidro lehibe ihany koa izay mahatratra amin'ny 20 kilao ny babakoto iray. Ao amin'ny valan-javaboarina Andasibe no ahitana azy maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo mpizahan-tany no hijery ity karazana gidro ity no anton-diany eto amintsika. Tsy mbola tara raha misy ny finiavana avy amin'ny tsirairay, ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra rehetra miaro azy ireo. Vahaolana ny fanomezana tosika ireo vondron'olona ifotony izay miaro sy mifanerasera amin'ireny gidro ireny amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fampitombona ny velaran-tany misy ala eto Madagasikara ho iatran'ny GERP. Voalohany aloha le toeram-ponenany mila rovana. Izy ny miaro amin'ny toeram-ponenana, ireo vahoaka eny fotony. Les communautés de base, les VOI, les vondron'olona ny fotony ny fokon'olona zany tokony mandray fepetra kanefa amin'izao zava-misy zao ny tsinaitsy ny kibotsy mbola mosina, tsinaitsy mba vatso izy fitentsika. Ireo olo ireo sahirana, tsisy mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inona no sakafo hoaniny? Tsy maintsy mijery ny velon-tenan'ireo olo ireo zany hoe ahoana ny fiainan'ireo mponina manamorona n'io ala io satria rehefa tsy manako hoanina izy tsy maintsy ho any anaty ala ihany anapotika ny toeram-ponenan'ireo biby ireo. Ka aleo misoroka tompoko toy izay mitsabo. Ny gidro raha eto Madagasikara tsy mifamototra, izany hoe tsy mivady ny sampiavana, antony tokony ampitomboana aingana ny velaran-tany misy ala sy ny fiarovana ireo ala mbola misy ankehitriny ahafahan'ireo gidro mampitombo ny taranany. Vahaolana iray ihany koa ny famerenana ireo gidro any am-pelantanan'olona izay ankehitriny manodidina ny 7.4 alina isan'ny gidro eny am-pelantanan'ireo olona ompina tsy nahazoana alalana. Ireo gidro ireo izay mijaly noho izy ireo zatra ny fiainana anala. Tokony hojerena akaiky ihany koa indrindra ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny fisian'ireo tambazotra manararoatra ny toedrara misy ankehitriny ka manao ho tantely afa-drakotra ny arim-pirenena manimba ny ala sy maka ireo azo sarobidy.
Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, i Brezila no manana karazana gidro maro indrindra maneran-tany izay misy 330 eo amin'ny larana faharoa no misy an'i Madagasikara manana gidro misy 220. Eo amin'ny larana fahatelo no misy an'i Indonezia. Mampiavaka ny gidro avy eto Madagasikara amin'ireo telo voalohany ireo, ny antsika zanatany avokoa raha nafarana na fiara-miasa amin'ny firenena hafa no nahazoan'i Brezila ny 700 n'ireo gidro ao aminy. Ankehitriny, saika ahitana gidro amin'ireo kontinanta 5 ary ny ankamaroan'izy ireny saika avy eto Madagasikara avokoa ho hatrany ny fanazavana azy teo anivon'ny Gerpa. Androany no andro maneran-tany ho an'ny biby sy ny zavamaniry ahina ho lany tamingana. Fotoana izay tokony hijerena manokana ireo arenan'i Madagasikara izay tandondondoza, arovana ho rehare sy olova ny taranaka faramandimby mba tsy olova tsofina na onono no afantaran'izy ireo izany any aoriana. Morongana ny tazomoka any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ankehitriny tsy maharaka ny fanafody hoy ireo mpitsabo. Nisy araka izany ny fizarana fanafody Vaovao iadina amin'ny tazomoka amin'ireo commune ao anatin'ny distrika 5 eto Madagasikara eto Andratsila. Taoriny ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fizarana fanafody Vaovao iadina amin'ny tazomoka izay natao tao Bekily, niroso tamin'ny fitetezam-paritra ireo tompon'andraikitra hijery ny zava-misy marina. Mararino jejeto. Fa nandalo amin'ny dokotera dia efa nitily dia efa fantatro tazomoka. Telo bara. Fa nahazo fanafoly fitsaboana tandrefy azy. Ao Bekily manokana ahitana tazomoka ary voamafy avokoa ny commune 20 amin'ireo commune 20 mandrafitra ny distrika izay ahitana fokotana mihoatra ny 200. Ohatra amin'izany ny eto Beraketa, any ka tsy maharaka ny fanafody. Tsy maharaka ny fitaovana, tena tsy maharaka fa zay eo zany kely ananana nanao hiratra hoentina homena marary arakaraka ny doziny. Amin'izao fotoana zao zany ho an'ny zaza 2 volana hatramin'ny 1 volana misy boaty raika, dia ny raika hatramin'ny 5 taona misy 4 boaty izy ao. Ny olobe tsy izy, ny taona hatramin'ny 13 taona tsy misy fanafody amin'izao fotoana zao, indrindra fa ny olobe tena ripitiry tanteraka. Dia raha misy marary dia atambatambatra reo anakely io, ny 1-5 ans io atambatra, misy 4 amin'ny dozy amin'iny zay vao maharaka ho an'ny olobe. Hitanareo amin'izany zany fa io 4 boaty io zany tsy ho ampy androany io zany dia fa lany koa. Antony nametrahana ny fizarana fanafody Vaovao iadina amin'ny tazomoka ho an'ireo zaza 9 bolana no miakatra izay haharitra 5 andro. Indroa miataona ny fizarana fanafody raha ny fanazavana. Aoriana izao andihan'ny voalohany izao, afaka 2 volana no iroso amin'ny andihan'ny faharoa. Na eo aza izany rehetra izany, zava-dehibe ny fisorohana meloa ary efa nisy paikady napetraka ahafahana manao izany. Isika zao moa sady mitsabo araka ny lazain'ny dokotera teo fa ny ataoko hoe paikady mahomby indrindra dia ny fisorohana. Anatin'ny fisorohana zay ny fampiasana lay, ny lay misody moka. Ary eo ihany koa moa zany tsy tokony hiandry marary vao manantona tobim-pahasalamana na hôpitaly fa na izahay zao vao teo no nihinana mba hisorohana an'izay tazomoka zay. Atreto raha tsy hivina, aretina mbola mandripaka ny Madagasikara ny tazomoka. Tao anatin'ny 3 volana voalohan'ny taona 2024 araka ny tarehimarika voaray, amin'ny olona 7,903 hetsy marary ny tazomoka, 7,700 no namoy ny aina, 7,100 amin'izany ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana, atsinanana, vadivavy fitovonany, Iorombe, Anosy, atsimo andrefana ary Sofia. Manoloana ny ady atao amin'ny tsiparitany valina aretina coronavirus nandraisana fepetra manokana ireo tatsambo izay mpitatra entana mampitoy ny Tomasina sy Antala.
isan'izany tsy tokony ivoahan'izy ireo ny seranana ka atao Andriatsilavo. Natsapa voatohina manoloana ny fanapaha-kevitra noraisin'ny lehiben'ny distrika tamin'ny alalan'ny famoahana naoty mandrara azy ireo tsy hivoakan'ny poro ireo tatsambo ka nanao fitokonana fanairana. Taorian'izay nisy ny fifampidiniana nampetsonany soloteny an'izy ireo izay natrehy ny governoran'ny faritra tao an-toerana. Misy fipetra zany no napetraka eto amin'ny Pornantala satria amin'izao fotoana izao mbola misy ny fivezivezen'ny sambo izay mitondra entana avy any Tamatavy mandeha aty Antala amin'ny faritra Sava zany. Nefa efa iarantsika malala moa ny fitrangan'ilay aretiky ao Tamatavy izay efa maromaro ihany ny olona voan'ity coronavirus ity ao Tamatavy nefa ny sambo tsy maintsy mivezivezy aty Antala dia tsy nentsy ny raisiny zany ny fepetra ho an'ireo sambo mivezivezy sy ny mpiasa ao anatin'ilay sambo mivezivezy aty amin'ny faritra Sava eto Antala ny maromaro kokoa. Indroa miataona ny fiaonana vao nahitana ny marimaritra iraisana ka nandraisana ireto fepetra ireto. Mandritra ny ady atao amin'ny Covid-19 ny ferana tsy hivoakan'ny poro ireo tatsambo izay manao ny asa fitateran'entana. Ny zana ihany koa tsy hisian'ny fifampikasoana betsaka eo amin'ireo dokera sy ireo tatsambo ary tsy maintsy samy manao arotava. Tsy maintsy rarahana ranon'ny mpanafody ireo sambo. Nisy ihany koa ny fametrahana toerana fisoloana akanjo sy fanasana tanana ary omena tohana ra-tsakafo avy amin'ny faritra ireo fianakavian'ny tatsambo monina ao Antala. Nanaiky ireo fanapaha-kevitra noraisina ireo ny tatsambo. Manaiky izahay tatsambo hamerina ny asa ohatrany andavanandro. Izany hoe misokatra ny lakaly, ny asan'ny sambo, ny asan'ny dokera. Fa kosa misy fepetra izay notanisan'ny andriamatoa gouverneur teo, fepetra mahakasika an'ilay urgence sanitaire tsy maintsy apetraka eto amin'ny Porny Antala izay nkasitrahana manokana ny monsieur le gouverneur. Na eo aza ny fandraisana ireo fepetra ireo, azo ny tatsambo atao ny mivoaka ny faritry ny poro raha misy ny asa goavana tokony ataony saingy tsy maintsy mahazo alalana amin'ny lehiben'ny distrika. Ankoatr'izay, amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireo olona miditra ny tsokosoko amin'ireo poro madinika manodidina. Nisy fiantraikany amin'ny tsenan'ny atody sy ny lafarinina eto andrenivohitra ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Ny hena iray apatelo ny isan'ireo mpanjifa raha oharina ny tsena teo aloha. Abrahama Randriamanana. Nitondra fiantraika no an'ireo tsena rehetra misy eto andrenivohitra ankehitriny ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Ho an'ny tsenan'ny atody, tsy mitovy amin'ny teo aloha ny isan'ireo mpanjifa izany eny an-tsena raha nambaran'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana. Vokatry ny fahamehana ara-pahasalamana, voatery nampidina ny vidin'ny atody ireo mpivarotra teny an-tsena. Ankehitriny, manomboka miverina amin'ny vidiny mahazatra ny vidin'ny atody, izay manodidina ny 20 ariary ka hatramin'ny 500 ariary. Dia mandeha firy aloha izy raha paraporo amin'ny tsena hatramin'izay aloha tsy mandeha. Raha teo aloha zao malany 5,000, amin'izao lasa 3,000, ohatraohatr'izany. Zay zany zao lany satria ny tsena tsy dia misy. Tena mihitsy ny vidiny teo alohaloha teo. Fa izao efa ohatrany hoe mba stable ny vidiny. Tena tsisy mividy. Satria ilay olona raha ohatra hoe ilay olona mpivarotra ena sisin-dalana zao tsy afaka mivarotra izy dia tsy maka entana. Dia izay tsy mampisy ny tsena. Etsankilany, nahitana fiainany ihany koa ny isan'ireo mpanjifa ny farinina eny an-tsena. Raha toka mividy amin'ny gony ireo mpanjifa teo aloha, ankehitriny amin'ny kilao no angalan'izy ireo izany. Ireo mpivarotra mofo sy ireo toeram-panaovana fety no anisan'ny mpanjifa ny farinina raha nambaran'ny mpivarotra. Tsy nahitana fiovany kosa ny vidin'ny kilaon'ny farinina eny an-tsena izay manodidina ny 304 ariary ka hatramin'ny 700 ariary. Tsena lafarinina zao tsy dia mandeha azy ny misokatra daholo ny orinasa rehetra. Mpanao gâteau, mpanao mariage, rehetra dia tsy mandeha tsy dia mandeha lafarinina. Nena teo dia maka mivona zao tsy kilao dia 2 kilao dia 3 kilao fakany. Vidiny mbola tsy nefatra mbola mijanona. Na eo azy izany, mampiatra ny fepetra ho fisorohana ny valanaretina hatrany ireo mpivarotra eny an-tsena. Ny tombony asan-dahalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy tato anatin'ny iray volana. Manoloana izany isy ny paikady vaovao izay apetraka hoy ny lehiben'ny etamajoriny Tafikiorina saina. Rehefa nialefa ny asan-dahalo tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny fiafaran'ny taona 2024 sy ny fiandohan'ity taona ity, niveriny indray izany ka saika isan'andro no arenesana dahalo miakatra an-tanàna. Isy ny fanovana paikady sy ny fanavaozana ireo mpitandron'ny filaminana eo anivon'ny ZRPS na ny zone rural propriétaire de sécurité ho ny lehiben'ny etamajoriny Tafika. Dia ireo ZRPS bravo ireny koa zany afaka maly
no nahazomby indray a 20 fa saingy 420 no tonga Kialamavony ho tonga ao zareo andro any hariva latsaka teny andalana sasany satria nisy mifandonana tamin'ny reo dahalo ny ZDRPS alpha tsika izay amin'iny Atsimo-Atsinanana iny dia nahazo basy 7 tamin'ireo izay nitolobatana zareo moa rehefa tonga any ny élément rehefa tsika renfort avy aty Antananarivo dia araky ny fanapahany fanomeko moa ankeo maraina dia hosoloina indray ireo miaramila antsika ZDRPS ireo atoato ny fotoana moa zany dia misy fandaminana anatiny ataonay izy efa 104 anay toerana zany dia isy indray ny système na relève izay fanao moa zany zay eo nivon'ny tafika. Nampiakarina amin'ny distrika ny Kialamavony ireo ompitratra raha ny fanazavana ary averina amin'ny tompony aoriny ny fanamarinana. Ankoatra izay, ho fanampiana ireo tafika malagasy mamita iraka izay manampy amin'ny fiadiana ny aretina tazomoka sy dingue any amin'ny faritra. Nanolotra lay ho an'ny tafika malagasy ny tafika amerikana androany teny amin'ny etat-major ny tafika antanety teny Antotapenaka. Voasambotra ny mpitandro ny filaminana tao Fenerive inomenjanahary Sami Di Abdi. Isan'ireo mpankakiriny sy namoana ilay teratany vahiny ho an'ny alaiky ny taona 2024. Ity lehilahy ity izay isan'ny atodon'ny kotrika ny fankanankiriny maro tao faritra Atsinanana ho ny mpitandro ny filaminana. Yonina saina. Taona aty-aoriana tratra ny iray amin'ireo atodon'ny kotrika ny fankanankiriny sy ny famonoana ilay teratany vahiny Mohamed Rafik Oenalek izay nisy nakankiriny tao Tomasina ny taona 2024. Nisy tamin'izany fotoana izany fifampirarahana teo amin'ny fianakaviana Oenalek sy ireo mpakankeriny mba hamitsorana ny avan'izy ireo. Tsy navotsitra ireo mpakankeriny anefa ity teratany vahiny ity na efa nandony volany fanarahana aza ny avany. Tamin'ny 12 ny volana Martsa 2024 teo no hita tao tsara kofafa Tomasina ny fatiny Mohamed Rafik ka noraisiny ny fianakaviana avy hatrany rehefa natao ny fanamarinana maro samihafa. Mahafantatra tsara ny fianakaviana Oenalek ity iray amin'ireo atodon'ny kotrika ny fankanankiriny sy ny famonoana azy ity raha ny fanadihadiana natao ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena satria efa mekanisien tao amin'ny orinasa ny dadany Oenalek. Nalefa niakatra ty Antananarivo ity olon-dratsy ity anohizana ny fanadihadiana ahafantarany ireo mpiray tambazotra aminy. Ny votoatan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny antsipiriza sy entin'ny miantarandrianay. Nivoaka androany 15 ny volana May 2024 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo laharana 17 ho an'ny 15 ka hatrany amin'ny 1 ny volana May 2024 amin'ny vidiny 900 ariary. Lohateny misongana amin'izany, ils éparses, la France fonce sur les îles glorieuses. Ao amin'ny pejy faefatra no ahitantsika ny andindiny mikasika izay. Ao amin'ny pejy fadimy kosa no ahitantsika ny Covid organiques. Raduel défend les scientifiques africains. Ao amin'ny pejy fahatelo, kidnapping, Lama et son frère abattu. Les chasseurs de primes savourent leur champagne. Ary hitantsika amin'ny pejy fahavalo ny vaovao mikasika ny fanatanjahantena. Rallye championnat de Madagascar, l'équipage rivéande prêt pour garder son titre. Maresaka iraisam-pirenena na ny mebeko androana ireo solitena ny OMS ao amin'ny farafatarany androany ny ao Burundi. I Burundi izay nilaza fa tsy afa-po amin'ny fandraisana tanana izay ataon'ny OMS manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus. Fanadina. Prise par l'annonce de l'expulsion de son équipe. Manoloana ny fandroany Burundi ireo ekipany nangataka fanazavana ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Mifampiresaka amin'ny gouvernemanta ao Burundi izahay angataka fanazavana ny antony mahatonga azy ireo handray fanapahan-kevitra. Miara-miasa amin'ny firenena mikambana ihany koa izahay mandritra izany andaminana ny fiaingan'ireo ekipanay. Ireo mpitondra ao Burundi izay efa nanandrana nandroaka ireo solitenan'ny OMS ny volana Aprily lasa teo ary nilaza ny tsy fahaza amin'ny tantana nataon'ireto farany manoloana ny coronavirus. Efa natsahatra izany saingy niverina indray tamin'ity herinandro ity ary nilaza fa misy manampahaizana 4 ao amin'ny OMS tsy azo antenaina ary tsy nisy fanazavana. Fanapahan-kevitra izay nitsokerain'ny fivondronam-be Afrikanina sy ny firenena mikambana ary nipoitra andro vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izay notazon'ny mpitondra ao an-toerana na eo aza ny krizy ara-pahasalamana. I Burundi izay isan'ny firenena tsy nandray fanapahan-kevitra ho an'ny fihibohana ary tsy nahitana afa-tsy tranga misa 720. Misy mpitsabo sasany anefa milaza
fa afenin'ny mpitondra ny isa marina amin'ireo mitondra ny tsy mikaretina analefahana sy hanamorana ny fianaky ny valanaretina. Minimiser l'ampleur de l'épidémie. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankehitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao. Tongava mitsidika Batimax ao tsara lalàna fa ho hitanao daholo ny fitaovana matianina momba ny fambolena. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao.